miomana iaona amin'Andriamanitra ao laharana fa 7 sy 900 akafaliana indray no iarabana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao izay manaraka an'izao fitoriana izao na isika na aiza na amin'ny fotoana ahoana na fotoana ahoana na amin'ny andro manahoana na amin'ny andro manahoana dia miaraba antsika ary mirahary ny fahasoavan'ny tompo famindrapona amintsika ary ny fanamasina hiasa ao anatin'izao fotoana izao ka ny teny izay afafy dia hitondra fiainana ho anao. Hoy ny voasoratra hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ary io tenin'Andriamanitra io no nisy mpiainana fa raha tenin'Andriamanitra ho alefa fotsiny ka tsy hitondra fiainana dia tsy mahasoa na inona na inona zany fa ny tenin'Andriamanitra izay vohizany ny fanahy tahaka ny nanombanany tamin'ny naharina an'izao tontolo izao hoe ny tenin'Andriamanitra no niasa ary ny fanan'Andriamanitra no nampiasa ny teny dia nitondra faharina zany. Dia androany ihany koa izay tenin'Andriamanitra izay omban'ny heran'ny fanamasina hitondra fiainana ho antsika tsirairay avy famelomelomana ho antsika tsirairay avy. Volana Jolay 2024 izao ny zavatra misy raha eto Madagasikara dia ao anatin'ny confinement total raha ny eto amin'ny faritra Analamanga zany ao anatin'ny fibohana tanteraka manoloana ity coronavirus ity ary ny coronavirus no ataoko hoe mbola fahavalo iraisana iadina manerana ny Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao ary ny fisian'ity coronavirus ity dia nampiova zavatra maro teo amin'ny fiainantsika olombelona, nanova ny fandaharam-potoana, nanova ny fomba fiainana, nampisy zavatra be da be niova ary zao zavatra tsara ho fantatsika hoe ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Romanina 9:20 ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Matoa ny tenin'Andriamanitra milaza an'izay tsy misy sivana fa ny zavatra rehetrarehetra anatin'izany ity resaka coronavirus ity. Na viaiza io na viaiza na fomba ahoana nisy iny dia zao fotsiny fantaro ho anao izay tian'Andriamanitra dia hoe miara-miasa ahasoa zao. Mety tsy takatra ny saintsika ary tena mety misy fiatraikany be tamin'ny fiainantsika io zavatra io mety nisy ny daosan'ny fahafatesana, ny havana, ny namana. Ny tompo no nandahatra sy nanao ny zavatra rehetrarehetra ary eto dia mirary fiononana feno an'izay nandao ny havana na ny olona akaiky azy no izay aretin'izay ny fanamasina ny ampionona meno dia ampitrahaka indray. Mety misy koa ao anatin'izany vokatry ity coronavirus ity no lasa very asa, tsy manana asa, tsy manana antom-pivelomana, maro be zany amin'izao fotoana izao. Zany hoe lasa nampisy crise ilay coronavirus. Fa zao foana ny zavatra raisitsika hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ampiasainy ny zavatra rehetrarehetra. Fa raisitsika amin'izay fomba fisaina izay, raisitsika amin'izay fomba fijery izay hoe inona ny hevitry ny tompo, inona ny antony ansiavana an'io. Ny antony ansiavana an'io dia zao anakekezantsika bebe koa ny tompo. Ny antony ansiavana an'io dia zao ahatonga antsika hitodika ary tsy hanana fanantenana afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary ao anatin'izay ity teny ity dia tiako apetraka amintsika hoe ao amin'ny Matthieu 4:9, Matthieu 4:9 ny 7:30 zay ihany. Matthieu 4:9 ny 7:30 zany hoe teny fampaherezana, famporisihana, tena hoe ataoko hoe teny anome fanantenana ho antsika zao teny ho zarainy zao. Matthieu 4:9 dia zao ny voasoratra hoe ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo. Ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo. Fa ny ampitso anahy ny azy, ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Jesosy Kristy no toriako aminao, Jesosy Kristy no ambarako aminao ary io no azo antoka zato isan-jato tsy mamitaka, tsy midify, tsy tara fa miasa amin'ny fotoanany, miasa amin'ny fombany ahasoa izay rehetrarehetra anazy. Izy no miteny ato anatin'ity Matthieu 4:9 ity. Zavatra misy amin'izao dia sahirana ny olona indrindrandrindra eto Madagasikara. Nona tsy dia misy sakafo, tsy dia misy hohanina satria tsy misy asa, tsy dia misy asa ary efa tsy dia misy asa dia tsy dia misy vola. Nefa ny vola no ampiasaina hividanana izay rehetrarehetra ilaina. Na koa miaina ny vola noho ny trangan-javatra izay misy io satria mety hoe ny aina no ora iasana na ny ala mihitsy ny asa
dia ny fiatraikany zay dia tsy eo zany le tena hoeti manana de misy fiatraikany be da be zay miaina ny fampiasana miaina ny zavatra afaka alaina indrindra ny sakafo sy ny sakafo moa zany indrindra de eo indrindra no ametrahana an'ity teny ity eo indrindra no ametrahana an'ity teny ity hoe Jesosy Kristy no mbola miteny androany izy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay tsy tenin'olombelona ny lazaiko anao tsy famparatenana pokaty ny lazaiko anao tsy resaka fandamina-tsaina fotsiny amin'ny maha-olombelona fa tena fandamina-tsaina araka ny tenin'Andriamanitra satria betsaka ange no mitebiteby amin'izao hoe betsaka ny lasa marary tsy fidiny fotsiny marary tampoka fotsiny vokatry n'inona vokatry ny fanahina vokatry ny tahotra dia lasa misy aretina lasa misy tahotra lasa misy tension lasa misy tsy fampitoromaso lasa miteraka aretina le ady eo amin'ny fiainana fa zao nefa ny tiako lazaina aminao raha te hiady amin'ny fiainana ianao ka handresin'ny fiainana dia ny atoroko anao le nandresin'ny fiainana ary le nandresin'ny fahafatesana no ambarako aminao Jesosy Kristy no anarany ary io ny filazantsara toriko aminao io ny filazantsara torianay mianadavy mirala avy aminao mahatonga anay tena hoe dodina sy tery am-panahy anambarana zany Jesosy Kristy zany fa loza anay raha tsy mitory ny filazantsara zay lozako raha tsy mitory ny filazantsara hoy Paoly satria ho famonjena ho anao zany satria rehefa manambara ny teny zay dia ny teny no nisy-piainana ary ny teny no mame fiainana ho an'ny olona manala ny fahajambana manala ny kirana eo amin'ny maso mampalada ny marenina mampahiratra ny jamba mampiteny ny mona mampitsangana ny klemaina manadio ny boka ny trosa boka ny fahotana boka ny toetra ratsy boka n'izay apokana rehetrarehetra rehefa nandefa ny teny ny tompo dia hozy izy hoe mety mahadiova ianao dia manadio anao koa ty teny ity raha mino ianao raha raisanao amin'ny finoana izany androany fa mbola misy fanantenana ao amin'ny Jesosy Kristy mbola misy antenaina ao amin'ny Jesosy Kristy ary zay ny voasoratra amin'ny Romanina 12 hoe mifalia amin'ny fanantenana mifalia amin'ny fanantenana dia ambara aminao zany hoe io Jesosy Kristy io no nandresin'ny fahafatesana velona mandrakizay ary raha velona izy dia ho velona koa ianao tia napetraka amintsika mihitsy zany teny zany ary isaky mitory teny moa za dia mety efa voarainao mihitsy zay teny zay hoe tiana apetraka amintsika zay teny zay mba tsy andalomaina aminao ny teny zay tsy anambara olombelona zay tsy manambara atoko-pivavahana zay tsy manambara atoko-pinoana zay tsy mitaona anao andeha amina toerana anankiray zao fa zay manambara aminao an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy ny tompony tompo Jesosy Kristy ny anarana zay miteny izy androany hoe ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianao fa ny ampitso aoka anany azy ampo any andro ny ratsy miseho eo aminy halleloja oabolana any faraparan'oabolana any misy an'ilay vehivavy mendrika ao dia ozy izy hoe ny andro ho avy dia iomezany ny andro ho avy dia omezany tsy matahotra izy tsy manahy izy satria fantany fa manana an'ilay Andriamanitra velona miahy azy izy ary ianao kory fiangonana malala Jesosy Kristy raha toy ianao ka zanak'Andriamanitra marina dia mpiandrondro tsara ny miandry anao dia Jesosy Kristy no anarany tiako tenenina aminao zany misy sokajany anankiroa mianao ity teny ity ao reo antsoina hoe efa zanak'Andriamanitra ao reo antsoina hoe efa ondry ao amin'ny vala raha zanak'Andriamanitra ianao raha efa ondry ao amin'ny vala ianao dia tsy ao aminao zany hoe mana zany mety misenana kely angamba hoe mandalo kely fotsiny angamba hoe mety taitra kely fotsiny hoe confinement total indray ty midy ny asa midy ny tsena tsy anasa miena ny vola sy ny tariny zao salamo 10 izay raha tsy diso ny Andriamanitra ao ambony ao manao zay tiany atao ny fahasoavan'Andriamanitra tsy bloqué zany tsy bloqué ny confinement zany ny fitahian'Andriamanitra tsy tsetsiny zany tsy tsetsiny coronavirus zany miasa hozy izy izany masakana mahereza ianao mitrakay ianao ary io avy hatrany ny fanahina ary io avy hatrany ny tahotra fa tsy ho antsika zanak'Andriamanitra zany tsy ho anao zanak'Andriamanitra zany tsy ho anao ondriny Jesosy Kristy zany salama 7 Jehova no mpiandry ahy tsy ananjava mahory ahy dia mitoy eo ny ambiny rehetrarehetra hoe mampandry amin'ny amaitso izy mitondra ambony rano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy mamelatra latabatra eo amin'ny loko eo masin'ny fahavaloko izy na mandeha mamaky loasa aloky ny fahafatesana zaho
dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Na dia misy aza ny coronavirus izay fiatraika ny rehetrarehetra dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Iainantsika ve zany tenin'Andriamanitra zany, inotsika ve zany tenin'Andriamanitra zany, ivelomantsika ve zany, io tsy miankina amin'ny zavatra toerana misy ianao fa na eto a Madagasikara ianao, na ny Mayotte ianao, na ny La Réunion ianao, na ny Guyane, na ny Kourou ianao, na ny Arabie Saoudite ianao, na ny Koweït ianao, na ny Liban ianao, na ny Hong Kong ianao, na ny New York ianao, any Ohio ianao, ao a France, Allemagne, Belgique, Suisse, Portugal, rehetrarehetra misy naiza misy ianao dia Jehovah ny mpiandry ianao, dia miandry ianao io, dia miahanao io, dia mikarakara anao io fa tsy voafetra ny tanàna sy ny toerana misy ka hoe raha ny any faritra atsimo izy dia tena mety tsy miahanao sy tsy mikarakara anao izy, fa ny zanany sy ny asan'ny tanany dia ozy izy hoe aoka ho adidiko ihany. Miasa ka iza ny masakana, mikarakara anao io. Mirakla ingeny fiainana miaraka amin'i Jesosy fa lazaiko anao zany e. Ary isan'andro san'andro dia mirakla foana. Tsika tsy miankina amin'ny vola, tsika tsy miankina amin'ny resaka materiel, tsika tsy miankina amin'ny nofo, fa tsika miankina amin'ilay nisy tsy nisy mpamorona, ilay izy hatrizay aro mandrakizay Jesosy Kristy no anarany. Isaia fa 4:20. Isaia fa 4:20 dia zao no voasoratra ao. Matokian Jehovah hozy izy ianareo fa izy no vatolampy mandrakizay. Isaia fa 4:20 andininy fa 4. Matokian Jehovah Tompo mandrakizay io. Ary ao anatin'ny ady sarotra vao maika mila matoky azy ianao. Indray ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fiadanana, ao anatin'ny fitsarana, ao anatin'ny zavatra tsy manahirana, mora be matoky. Tsy zany? Mora be matoky, tsy zavatra tahoranao ko milamina ny fiainanao. Fa ao anatin'ny hoe sedra, ao anatin'ny hoe otakotaka sy ny onjam-piainana, eo no mbola mila ilaina hoe matoky venao. Fa raha zavatra milamina zany tsisy ilana ny matoky e, tsisy test atao. Fa samy ozany vazaha hoe samy tranquille eo, samy lamina be eo daholy. Fa rehefa tonga ny test, eo ny aretina mandeha, eo ny tsy fisina, eo ny tsy fanananasa, eo ny zavatra sarotra maromaro, eo ianao no ametrahana ny test amin'izay hoe ahoana, atoky venao, mbola atoky venao. Mahafinaritra be ingeny tenin'ny Abakoky e, na dia tsy mamosina aza na viavy, na dia tsy mamony ara ny voaloboka, na dia tsisy omby aza ao ampahatra, dia ahoana, na dia mandiso fanantenana aza ny olivo, zany hoe tsisy ninona. Mety misy nanana programma mipetrapetraka be tamin'ity 2020 ty, hoe tena ho alefoko any ny 2019 fa tena nandreraka anasa nanahirana anahy inona fa ny 2020 raha mbola vao maika nanahirana noho ny 2019. Tsy tompon'ny fotoantsika, tsy tompon'ny zavatra misy tsika, fa tsika dia miaina arak'izay zavatra hitonan'ny tompo. Ary tena mety hoe tena nikorotana tanteraka ny kazonao hoe, mety tena hoe tsy nipetraka arak'izay netreretinao le izy. Eo le Andriamanitra, tsy tohan'Andriamanitra, manao zay tiany atao izy ary tsy voafetratsika, tsy voasakatsika. Zay no mahatonga ny tenin'ny Jakoba amin'ny teny hoe, ianareo miteny hoe rapito zay andeha ananina, dia andeha ary ananina, dia anao varotrany zay, dia andeha anao zao zay. Dia hoy Jakoba hoe rehefa miteny e, dia mba teneny hoe raha sitrapon'Andriamanitra. Fa aza maika ny teny sy andahatra be, fa ratsy ozy izy ny freharianareo toy zany. Fa aleo manao hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia ho any France zay ohatra. Raha sitrapon'Andriamanitra dia anao mission ary ananina zay. Raha sitrapon'Andriamanitra dia andeha ho any amin'ny tany salama zao zay. Raha sitrapon'Andriamanitra. Dia misy moa miteny avy eo efa sitrapony foana e, efa ao sitrapony foana. Ny tia napetraka le toe-ponao hoe tsy ianao no mametraka sy ny mibaiko an'Andriamanitra, fa ianao manana ny etaetanao, ianao mametraka ny vinavinanao, ary ny ten'Andriamanitra hoe ankinao amin'izay fa ny asanao lavrary zay kasainao. Oabolana 4 izay raha tsy diso aho, ao koa ny oabolana 7 hoe matokia an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneky azy amin'ny ilainao rehetra dia izy andamina ny lalanao. Io zany rehefa ny tompo manidy valavarana dia tsy misokatra io, fa rehefa izy koa ny manokatra dia misokatra io. Fo zao ny tiana tenenina aminao hoe ny masoandronao dia tsy maty fa mamiratra mandrakariva. Jesosy Kristy no anarany. Salama fa 420 andro raha tsy diso dia misy an'izay koa hoe Jehovah no lay masoandro sy apingy. Jehovah no lay masoandro sy apingy. Ny masoandro zany manazava, manome hery, manome fiainana. Amin'izao teny ambarako aminao zao dia mamiratra indray ny masoandro ary manome fiainana ho anao. Averiko le tenin'ny Abakoka, na dia tsy mamotsina aza ny aviavy,
tsy misy vonony voaloboka na mandisy fanantenana ny oliva na dia vonoina aza ny omby ao ambala tsy misy omby ao ampahatra zany hoe tsy sininina fa rava-sy foana dia hoy tenin'ny abakoka izao mbola hifaly amin'i Jehovah satria hoy Jehovah io tsy maty tsy levona tsy mirodana fa velona mandrakariva io zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra Isaia 4:20 hoe matokian Jehovah mandrakizay ianareo fa Jehovah tompo no vatolampy mandrakizay Jehovah tompo ny vatolampy mandrakizay omaly izy vatolampy androany izy vatolampy rapitso izy vatolampy manasanao ny teny teo tamin'ilay hoe misy sokajandroa ny olona zay meno an'izao teny zao misy nefa zanak'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra mangozogozo ianao raha zanak'Andriamanitra kanosy ianao raha zanak'Andriamanitra matahotahotra ianao tsy mety zay ialao zay esory zay manana fahatanjahan-tsaina araka ny voalaza ao Petera toko 2 hoe amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina mahatanjahan-tsaina tahaka ny izy teo Josua Kaleba zany nge olona natanjatsaina olona nanana hevitra tao anatiny olona nanana vina ary nanana fahasahina ny joro hoe marina tokoa fa Géony ao amin'ny tany Kanana ao marina tokoa fa voapetrapetraka ary manana plasiny daholo reo ary lehilahy mahery daholo reo amin'ny tany Kanana reo ole iry zay hoe kay misy efa misy monina le tany nampanantenaina ao ambady atoriana tokoa nefa ny fahavalo koa manenjika ao amin'ny tany tamin'ny zanak'Israely hiditra ny teo alohan'ny ranomasina mena moa zany io hiditra ny ranomasina mena ianao ranomasina mena hoe tsisy nina azonao atao hiempotra ianao nefa ny Egyptianina tsy ariana tsy hamono anao aiza ny famonjenanao ny famonjenana dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany any ambony jerena ary io tsy miankina amin'ny fanananao tsy miankina amin'ny volanao tsy miankina amin'ny arenanao fa miankina amin'ny Jesosy Kristy irery ihany Josua Kaleba nanana ny hery nanana ny fahefana avy amin'ny tompo mihoatra amin'izy folaza nirana ny fola nirana tany dia hoe maty tsika androany tsy tafavoaka tsika androany lehilahy vaventy be daholo ny ao ho faty andeha hiditra ao nanakivy ny olona rehetrarehetra ry kristianina malala ry fiangonana Jesosy Kristy tsy fotoana fanakiviana olona zao tsy fotoana fianakianana olona foana koa zao fa fotoana ilazana fanantenana fotoana hitondrana fampaherezana fotoana hitondrana fiainana ho an'ny olona dia Jesosy Kristy zany raiso ny fiainana dia Jesosy Kristy ary zareo amin'ny hafa tahaka ny nataony Josua Kaleba natahotra ny olona natahotra ny espion nitondra tahotra tany amin'ny olona tany ianao koa sao dia mitondra tahotra aman'olona ianao koa sao dia mitondra tebotebo aman'olona ianao koa sao dia mitondra akivina ho an'olona amboarina izay fa ianao rehefa mipotra eo amin'olona ianao rehefa miteny eo anatrehan'ny olona ianao rehefa miatrika ny olona tokony velombelona ny olona rehefa mahitanao tokony manana fanantenana ny olona rehefa mahitanao tokony manana hery ny olona rehefa mahitanao manahoana ianao zao ora sy fotoana zao manahoana ianao zao ora sy fotoana zao fa zay le izy ny zanak'Andriamanitra zany ny manana an Jesosy Kristy zany dia tena olona velona fanantenana aza manany amin'ny apitso anareo izy fa ny apitso anany azy hoy Josua Kaleba marina fa matanjaka ny ao marina fa lehibeny ao marina fa vaventiny ao fa ny momba antsika mahery ny momba antsika dia Andriamanitra tsy to izy nefa ny teny fikasana tsy maintsy tanterahana zany inona ny teny fikasana nylazainy taminao inona ny fampanantenana nolazainy taminao rehefa nylazainy zay tsy maintsy tanteraka izay ny olona tsy asakana an'izany ny devoly tsy asakana an'izany zao tontolo zao tsy asakana an'izany fa rehefa Andriamanitra no niteny zavatra taminao Andriamanitra rehefa nampanantena zavatra taminao tsy maintsy efainy zay tsy maintsy tanterahana zay ndao tsika andeha hozy ry Josua Kaleba hiditra ao amin'ny tany Kanana io tsika inona ny zavatra nitranga niditra tao zareo nge resiny lasa nonona izy zao ary monina ao amin'ny tany Kanana izy zay koa ny mila resitsika amaraparanao kazy efa 2 minitra sisa matoa Jesosy ny teneny hoe aza manana reo ny amin'ny ampitso dia efa milaza izy eo aza manana reo amin'ny sakafo aza manana reo amin'ny fitafiny jerevo voninkazo eny an-tsaha jerevo ny zavamaniry tena miendrika tsara tare ianareo mihoatra no ireny aza manana reo ny amin'ny anina sy ny fitafiny ny jentilisa no mikasaka an'izany fatratra zay le voatsoratra ato amin'ny andininy fa 2:30 ato hoe izany rehetrarehetra zany dia ny jentilisa no mikasaka an'izany fa fantatry ny rainao fa tokony ho anao zany fantatry ny rainao fa tokony ho anao zany ianao dia misaora fotsiny ianao zany midira amin'ny plan an'le hoe zanak'Andriamanitra manasanao mihitsy amaky ny Jaona toko fa 10 moa zany izay le hoe Jehovah ny mpiandry tsara Jesosy ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry raha ianao ny ondry ianao tsy mifidy zany fa ny mpiandry ondry ny mieritreritra ao anao inona indray reny sakafo matavo meko an'ity ondriko ity
andeha hoentiko aiza indray re izy aiza le re rano fialan-tsasatra mety aminy aiza re le toerana mahafinaritra tsara ho anazy aiza re le sakafo tsara ho anazy tsy takany mercenaire zay angorona aka vola aminao fotsiny aka fa folo karena aka rakotra aka n'izao rehetrarehetra zao fa ny mercenaire dia ny amory sy animbanao fa ty ambarako aminao ty tsy mercenaire fa Jesosy Kristy no anarany ary zay dia nomeny mandat anambaranao an'izany anafaka anao mercenaire Jesosy anafaka anao amin'ny ambodi Jesosy anafaka anao anao amin'izany ratsy zany Jesosy fa mpiditra anao amin'ny valany dia tena ondry velombelona ianao ondry botrabotra ianao ondry manantena ianao ondry manana fiainana ianao ondry tsy malay ianao tsy matahotra ianao ary ondry mizara ho an'ny hafa maimaimpona ihany koa tapitra ny fotoana fa maranako azy mangataka kely fotoana fanampiny kely fotsiny zany dia ny salamo fa 7:30 salamo fa 7:30 dia hoy ny voasoratra hoe aty amin'ny andininy faraparany aty dia ozy izy hoe efa mba tanora ihany ozy izy ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako zay marina nafoy na ny zanany mangatakanina fa miatra mandrakariva ireny zay ny zavatra mipetraka expérience an'olona efa vokyandro ty ka niaraka tamin'i Jesosy Kristy dia zay ny olona zay ny hoe efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako zay marina nafoy na ny zanany mangatakanina fa miatra mandrakariva ireny izany ny olona miaraka amin'i Jesosy Kristy zany tiako lazaina aminao koa androany raha ohatra ianao mbola mitebiteby mbola mana midira ao amin'i Jesosy Kristy raha ohatra ianao efa amin'i Jesosy Kristy efa manasy ny matahotra midira ao ihany mitoera ao marina zany tenin'Andriamanitra zany dinidinio saintsaino farany ohabolana fa 9:10 andininy fa 13 ohabolana fa 9:10 andininy fa 13 dia hoy izy ny voalaza hoe ny olona matahotra an' Jehova ozy izy dia tsy andro fotsy zany hoe tsy problème zany vary sy laoka zany rehefa ao amin'i Jesosy zay tonga dia lazaiko anao tsy problème zany fitahiny zany rehefa ao amin'i Jesosy zany fitafiany zany rehefa ao amin'i Jesosy ohabolana fa 9:10 andininy fa 13 ny fahatahorana an' Jehova no azona fiainana ary izay manana an'izany dia tsy mba handry fotsy sady tsy aran-dosa mety sendra mandalo fotsiny ny ady tsy ny tsy fampiny fa raha ianao ao amin'i Jesosy manana fiainana be dia be dia mame fiainana be dia be ho anao izy ho an' Jesosy ny voninahitra hitahy anao izay amin'ity herinandro vaovao ity eo ambany fahasoavany sy ny fitahiny ianao amen.